vavakasika. Midera mankalazanao izahay ry Tompo Andriamanitray noho ny alehibean'ny famindraponao. Eny misaotra anao izahay ankehitriny fa mbola nomenao maraina vaovao indray naposaka ao aminay ny masoandro ka nafahanay nahazo ny mazava. Misaotra Tompo malala noho ny amin'ny habean'ny famindraponao sy ny fahasoavanao ka notantaninao koa ny dianay tonga eto an-tranonao indray ahafahanay maneho an-trano ny voninahitrao. Ankehitriny izay dia mifona aminao sahady fa tsy tanteraka eo anatrehanao mamela ny elokay ankehitriny izay dia mangataka ihany koa ny fanahinao masina mba hitarika anay ao anatin'izao mpihevitra raha izao indray ahafahanay mandinika sy manatsara trano ny asanao Jesosy Kristy Tompo. Dia apetraka aminao ihany koa ny mpanomponao sy hitondra ny hafatra, ianao no amenao azy ny fanahinao masina ihany ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao, avy amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky ny mofinain'androany sika ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo mamanga ny firenena 12 monina any am-pielezana. Ry rahalahiko atovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Araoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Ray masonao manamarina ny fahamarina ny teninao fahamarina. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo misaotra ny mpiara-miasa tamin'ny fitariana dia mbola hivavaka isika. Manohy ny vavaka izay efa nataon'ny mpanomponao izay Andriamanitra ary manantena tokoa fa ho fenonao ny fanahy masina mandritra izao fotoana izao, andrenesana indray ny hafatra avy amin'ny soratra masina ary hivelomanay amin'ny teninao, iorenanay tsara ny finoana, hitombonay amin'ny fahavitriana, hiasa ho an'ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa nivakiana tamintsika teo ny anjara mofinainantsika Jakoba toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Dia mba haverina tsy ankijery ny andininy faharoa sy fahatelo. Ry rahalahiko inona tsy nijery mofinaina efa nijerentsika tamin'ny vondrombavaka fiaraha-mivavaka mialohan'ny asa volana septambra. Miverina malona antsika indray izy androany, ataovy misy dikany izany ry havana. Nanomboka isika niaraka tamin'io, mamarana isika mbola eo anatrehan'io soratra masina io ihany. Tena ataovy misy dikany amintsika mpihevitra raha izany andiny soratra masina izany. Mpitarika ny fiangonana isika, izay antsoina antsika dia ny hoe aoka tena hitombo ara-panahy isika eo ampiatrehana ny fizahan-toetra. Mpitarika mitombo ara-panahy eo ampiatrehana ny fizahan-toetra. Ireto telo reto no afatra araka ny vavaka nataon'ny mpiara-miasa teo dia hoe afatra ilay izy. Ireto telo reto no afatra. Voalohany, finoana no hijoroana. Ny faharoa, ny faharetana no fototra, ary ny fahatelo dia fahatanterahana no tanjona. Finoana no hijoroana, faharetana no fototra, fahatanterahana no tanjona. Rehefa tojo fizahan-toetra isika na ianao manokana
na ny ankonana na fianakaviana ary ny mpianakavianoana izay tariantsika indrindra dia finoana no hijoroana, faharetana no fototra, fahatanterahana no tanjona. Any amin'ny andininy faefatra moa no misy ilay filazana ny fahatanterahana. Ny mpitarika riavana toantsika izao dia mpitarika tsy mihembotra manoloana ny fitsapana sy ny fizahantsoetra izay miseho eo amin'ny fiainany. Ary ho antsika mpitarika ny fiangonana dia izay miseho sy mitranga eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tena fomba iray entin'Andriamanitra mampitombo ny finoantsika ny fizahantsoetra izay mitranga, ny fizahantsoetra izay asehony eo amin'ny fiainantsika. Fomba anankiray entin'Andriamanitra mampitombo ny finoana. Tsy mampihembotra ny fizahantsoetra fa maika mampandroso sy mampitombo azy. Izao no teneniko mazana ao amin'ny baraon'ny fiangonana hoe mahazo gaga amin'ny zava-manjon'ny fiangonana fa tsy mahazo kivy. Mahazo gaga fa tsy mahazo kivy. Ary ho antsika mpihevitra handray tenena hoe mahazo kivy fa tsy mahazo mihembotra, fa tsy hoe tsy mahazo gaga. Ary amin'ny mpandraindray mahateteny hoe satria misy tsy matanjaka amin'ny finoana, mahazo mihembotra fa tsy mahazo miala. Zany hoe hitantsika amin'izany fa tsy mitovy mihitsy ny fatra ny finoana takiana amin'ny mahatompona andraikitra. Raha birao-piangonana ianao mialatsiny amin'ny fitenena fa mila mahazaka, nareo miteny an'izany dona. Raha mpihevitra raha ianao dia mila mahatanty, soka. Raha mpandray fanasan'ny tompo ianao dia tsy haiko. Mpihevitra raha zao ny resana. Ny fitsapana sy ny fizahantsoetra manjoantsika, manjo ny fiangonana dia tena hatrena amin'ny fankasitrahana ary hampitombo ny finoana. Ny fijoroana amin'ny finoana no andrasana amintsika ary ny faharoa faharetana ny fototra. Antony mahatonga antsika hajoro amin'ny finoana dia ny faharetantsika ao anatin'ny fitsapana io. Faharetana ao anatin'ny fitsapana. Mitombo ao anatin'ny fitsapana koa tsy ny finoana ihany fa ny faharetanao. Tena hoe eto foana mifikitra amin'ny tompo manantena an'Andriamanitra. Dia izay ilay hoe faharetana ny fototra. Raha tsy vonina aharitra isika dia isalasala ny foana manoloana ny fitsapana. Fa na inona mitranga dia maharitra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika. Mpitarika maharitra tsy mora kivy, mpitarika maharitra vonina hitarika ny fiangonana amin'izany faharetana izany. Mahareta ry mpiazakazaka hoy ny hirantsika. Ny fahatelo riavana, ny fahatanterahana ny tanjona. Eo amin'ny andininy faefatra vakiana satria tsy tafiditra ao anatin'ny tsenjery dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Eve ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fitsapana dia ny ahatonga antsika ho tanteraka ary tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Ny hoe tanteraka eto dia ilazana asa lavorary fa tsy fiainam-panahy tsy misy tomika akory za dia zato isan-jato enatrehan'i Jesoa. Tsia fa ny fahatanterahany asa, ny fahalavorarian'ny asa ary dia hiteto hoe tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Rehefa maharitra amin'ny fitsapana sy ny fizahantsoetra tsika izany dia tanjony io fantaro fa ny tanjony io dia ny avitantsika ny asa tanteraka. Raha tsarovana hoe tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Rehefa mahavy mandalo fizahantsoetra sy fitsapana izany sika dia ao ambadika izay fahalavorarian'ny asa, ao ambadika izay
fialan'ny voambolana hoe tsy ampy fantatrareo ny tian'ny plaza olazainy ao ambadika ilay fitsapana asa vita ao ambadika ilay fitsapana miala ny voambolana tsy ampy zany ry tompona andraikitra malala ireo ny afatra anankitelo malona ny fitsapana dia iny fijoroana amin'ny finoana faharetana ny fototra fahatanterahana no tanjona an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Hivavaka isika misaotra Andriamanitra no ny fitiavanao manome fotoana ianao mba hiaonana manokana aminao aty an-tranonao ary manome anay teny ianao mba hoenoana indray manome afatra ianao hampahery anay an-trano dia mankasitraka fa tsy nanahirana anao tokoa no nanao teny naverina efa nomenao ny teny araka ny tsenjery mofinaina fiandohan'ny volana septambra dia navelanao anolonana indray tamin'ity famarananao anatin'ny fivoriany ny mpihevitra raha ity asiana idika ny lehibe zany miatrika ny fizahn-toetra ny fifaliana amin'ny faharetana amin'ny fanantenana izahay fa miatrika ny fitsapana vonikijoro amin'ny finoana aharitra ary halavorary ny asa miandry anay dia tafioery amin'ny fanahy masina ry tompo ary mangataka aminao mba hampianatra anay hifikitra mafy aminao Andriamanitra ilay efa nifidy sy ny antso mangataka anao hampianatra anay atoky anao Andriamanitra eo amin'ny asa izay napetrakao amin'ny fiangonana indrindra amin'ny fitariana ny vahoakanao maniry indrindra ny amanginao ny tsiraray avy mpikambana atao anatin'ny mpihevitra raha ny fitandremana ny tongeto indrindra ny tsy tonga mba hoeniky ny fahasoavanao ny isambatan'olona ka ahery ao aminao amin'ny fotoana rehetra androso amin'ny finoana dia hiezaka sy hiazakazaka amin'ny asa efa napetrakao dia tononinay tompo ny fahasalamanay mba hotsinjovinao anatin'izany izahay hositranonao izay mitondra fanaintenanao amin'ny nofo na aminay reto na amin'ny ankonanay fianakaviana dia tononinay koa ireo manamanjo mba hahery ao aminao namoy ray tapo na ray aman-dreny azatonina Andriamanitra ny firenenay ao anatin'ny hevitra misandrahaka manodidina ny fifidianana izay hobe ny tanàna isan'isany avy amin'ireny dia ampahafantaro indrindra ny kristianina ny sitraponao manapaka amin'ny fahefanao Andriamanitra dia indreo tompo ny fiainan'ny fiangonana tsy misy miafina aminao na ny maneran-tany na ny an'ny FJKM na ny amin'ny synodam-paharitany misy anay ary indrindra ny eto amin'ity fitandremana ity andinika ampahany amin'izany izay ao anatin'izao fivoriana izao dia mametraka feno ny fotoana mba hotarianao araka ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahy masina mananteny izahay fa ianao ilay efa nahatanteraka ny fombanany fiangonana ary mampanantena ny ombanao azy mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia hoeto anivon'ny fiangonana amin'izao fotoam-pivoriana izao atambatray ny vavakay ny nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo anay ny anina sahaza ho anay ary mamelany eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay raha aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery